fikirantsika fandaharany radio vaovao masoa atolotry ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy Voahary Hasina. Mbola ao ve ianao hoe io kay arak'izay fikirarenao izay ny fandarana bokirantsika no ndeha hanasananao indray ankehitriny fandarana anankiray izay andraisantsika tononkira araka ireo izay nangatanareo mpiaino ho adika ato anatin'ny fandarantsika. Omenanao any amin'ny fiafarany fandarana ihany moa ny hoe aiza tokoa moa izany ahafahana mandalitra ny hira raha misy ny hira tianao angatana fa andeloha hiara hisaotra ny tompo isika. Satria Andriamanitra fa famindrapo lehibe hatrany mbola atolotra aminay. Saotra noho ny fitiavanao fa Andriamanitra tena tsara ianao, mahari-po aminay, lehibe ny fitiavanao aminay. Na dia tsy mendrika ny hoveloma intsony ary zahay noho ny fahotanay, dia mbola mamindra fo aminay hatrany ianao, miala ninina aminay, mandrakariva ianao. Mampiasa ny zavatra rehetra manodidina anay koa ianao ahatsapahanay ny lehibe ny fitiavanao, hisintomana anay hitodika aminao. Izay tsirairay avy reto Andriamanitra ho tsika sendrasendra nandrenesanay izao fandarana izao fa tia hangataka aminao izay ny fanenao masina hiasa ty anatinay, andraisanay izay tianao ampitaina aminay tsirairay avy ato anatin'izao fandarana izao. Misaotra Jesosy Kristy. Amen. Ira anankiray mety mbola tsy hainao mihitsy ve ity irantsika androany ity? Mety efa hainao ihany koa fa ira anankiray mahafinaritra be eto amin'ny onjam-peo antsika izy ity sady hianatra isika nandray ny tononkira iaraka amin'ny Tsantan Imahamasina isika mity anio ity mampisaintsaina antsika rehetra ihany koa manao hoe sainy dieny izao. Izay ny lohateny hira andao atolotra anao ny hira fa tsara dia sady mihaino ny tononkira isika andao hoe naratsika izay ny lohaten'ilay hira izay Saino dieny izao. Saino dieny izao. Fandaluva miserana yani niatanuhana eto antany kamanaitsany fanasisaina iteny hoe maminy miaina rendrarendra mpiainana mandalo tsara nefaza atakalo le fiainana mandrakizay ampanantenany ilay raha sao mamarako aminao saino tsara teny izao rapasamby fatia tsy aleo mamelama hojarovana asany asany momba efa fantatrao izay afaranao ka fidihonao izao anio efa asambarana mati. Fitiavambola sy arena dia manjakako ny alembena zany sisano iainaneto dia sasatra ny fonao ny miseto to tsy mba mahita fifaliana raha tsy ditra sy ny alatsina nefa rehetra izamo izany motsinenenano iafara sao mamarako aminao saino tsara teny izao rapasamby fatia tsy aleo
lamamelama utsarovana atranyatany momba efa fantatrao izay afaranao ka fitirionao izao aneo nefa asambarana mati sa mambarako aminao saino tsara dieny izao raha samby fatia tsy alamamelama utsarovana atranyatany momba efa fantatrao izay afaranao ka fitirionao izao aneo nefa asambarana mati zay ny rahantsika izay a dia Voahary Hasina ny tony lohateny hira ve saino dieny izao saino dieny izao andiny voalohany ary andiny voalohany fandalovana hiserana ihany fandalovana hiserana ihany faingio ny hatanorana eto antany ny hatanorana eto antany midina an-dalana koa manaitra ny fanahy sy saina koa manaitra ny fanahy sy saina faingio hiteny hoe mamy ny miaina hiteny hoe mamy ny miaina midina an-dalana rendrarendram-piainana mandalo rendrarendram-piainana mandalo faingio tsara nefa aza atakalo tsara nefa aza atakalo midina an-dalana lay fiainana mandrakizay lay fiainana mandrakizay faingio ampanantenan'ilay ray ampanantenan'ilay ray zay ny andiny voalohany dia averiko aminao izay andiny voalohany izay fandalovana hiserana ihany ny hatanorana eto antany ka manaitra ny fanahy sy saina hiteny hoe mamy ny miaina rendrarendram-piainana mandalo tsara nefa aza atakalo lay fiainana mandrakizay ampanantenan'ilay ray
ndao hiditra amin'ny isanandiny isika ary. Isanandiny. Zao no ambarako aminao. Zao no ambarako aminao. Saino tsara dieny izao. Saino tsara dieny izao. Midina an-dalana. Raha samy ho faty ihany. Raha samy ho faty ihany. Tsy aleo mamela mamy. Tsy aleo mamela mamy. Midina an-dalana. Ho tsarovana. Ho tsarovana. Hatrany hatrany. Ho tsarovana. Hatrany hatrany. Midina an-dalana. Moa mba efa fantatrao. Moa mba efa fantatrao. Izay hiafaranao. Izay hiafaranao. Midina an-dalana. Ka fidionao. Ka fidionao. Izao anio. Izao anio. Ilay fahasambarana madio. Ilay fahasambarana madio. Izay ny isanandininy. Dia averiko aminao ary izay isanandininy izay a. Isanandininy a. Zao no ambarako aminao. Saino tsara dieny izao. Raha samy ho faty ihany. Tsy aleo mamela mamy. Ho tsarovana hatrany hatrany. Moa mba efa fantatrao. Izay hiafaranao. Ka fidionao. Izao anio. Ilay fahasambarana madio. Andiny faharoa araketriny. Andiny faharoa. Fitiavam-bola sy harena. Fitiavam-bola sy harena. Dia manjaka koa ny halemena. Dia manjaka koa ny halemena. Midina an-dalana. Zany sisa. Zany sisa no hiainana eto. Zany sisa no hiainana eto. Dia sasatra. Dia sasatra. Ny fonao. Ny fonao. Ny misento. Ny misento. Midina an-dalana. Toa.
toa tsy mba mahita, toa tsy mba mahita fifaliana, raha tsy ditra, raha tsy ditra, sy ny haratsiana, sy ny haratsiana. Idinandalana nefa re hatraiza moa izany, nefa re hatraiza moa izany, moa tsy nenina, moa tsy nenina no hiafarany, no hiafarany. Zay ny andiny faharoa. Ndeha averiko aminao izay andiny faharoa izay a. Fitiavam-bola sy harena dia manjaka koa ny halemena. Zany sisa no hiainana eto dia sasatra ny fonao ny misento. Toa tsy mba mahita fifaliana, raha tsy ditra sy ny haratsiana, nefa re hatraiza moa izany, moa tsy nenina no hiafarany. Zay ny tononkiratsika. Ny mikalo azy dia ny antoko-pihira Tsantan Imahamasina. Tsantan Imahamasina. Ndao aloha ampandrotsika ny Tsantan Imahamasina ary amerina ny hira. Ary izay kosa averina noatra voalohany hatramin'ny faranfarany ny tononkiratsika. Tanurana eto antany ka manaitsany fanasy saina iteny hoe maminy miaina rendrarendra-piainana mandalo tsara nefa zatakano le fiainana mandrakizay ampanantenany ilay raha sao mambarako aminao saino tsara teny izao rapasambio fatia tsy aleo mamelama hojarovana azany azany omba efa fantatrao izay afaranao ka fidionao izao aneo nefa asambarana mati fitiavam-bola sy arena dia manjakako ny alemena zany sisano iainaneto dia sasatra ny fonao ny misento to tsy mba mahita fifaliana raha tsy ditra sy ny alatsina nefa rehatraiza moa izany tsy nenina no iafara sao mambarako aminao saino tsara
mamelama utsarovana asanyasany momba efa fantatrao izay afaranao ka fidironao izao aneo efa asambarana madio sa mambarako aminao saino tsara dieny izao raha samby ho fatia tsy ala mamelama utsarovana asanyasany momba efa fantatrao izay afaranao ka fidironao izao aneo efa asambarana madio saintriny zao fandalovana iserana ihany ny atanorana eto an-tany ka manaitra ny fanasy isaina iteny hoe maminy miaina rendrarendra mpiainana mandalo tsara ny fahazatakalo ilay fiainana mandrakizay ampanantenan'ilay ray izao no ambarako aminao sainy tsara dinyzao raha samy faty ihany tsy aleo mamela mamy ho tsarovana hatrany momba efa fantatrao izay afaranao ka fidionao izao anio ilay fahasambarana madio fitiavam-bola sy arena le manjaka koa ny alemena zany sisa ny ainaneto dia sasatra ny fonao ny misento to tsy mba mahita fifaliana raha sy ditra sy aratsiana nefa rehatraiza moa zany no tsy nenina ny hafarany Tsantan Imahamasina. Mampisaina antsika rehetra tokoa fa fandalovana miserana ihany ny atanorana eto an-tany tanantsika rehetra tsy maintsy ho avy ny fotoana hialantsika eto amin'ity tany ity raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy tsy toetra eto mandrakizay akory isika fa andao saina dinyzao hoe anao ahoana ny hafarantsika anao ahoana ny mandrakizay atsika Jesosy Kristy efa nampanantena ilay fiainana mandrakizay ao aminy fa ny fiainantsika eto izany no manambara fa tena tsisy toetra eto isika andao ary tsy fikitra amin'ity tany ity tsy ireare amin'izay mety mananantsika anio fa ny teny tompo raha teo manambara ao amin'ny ohabolana fa 7:20 manao hoe aza mireareny amin'ny oampitso ianao fa izay iseo anio aza tsy fantatrao akory izay neny afatry ny tompo hoe tao tsy ireare za mahay zavatra na haiko daholo ny rehetrarehetra tsy misy tokony ireare antsika eto amin'ity fiainana ity zavatra rehetra nomeny tompo antsika raha teo fahasoavana avy amin'izany fa tsy misy na kely monja aza avy etỳ amintsika ny vola sy ny arena ndao tsy hifikirany reny mampisento reny fiazaka zara amin'ireny mampisento ary taona na hatrany saino dinyzao anao ahoana ny hafaranao Andriamanitra ny hoenao mampiasa ny mpanomponao ikitiana anay ampitodika aminay isaina ny mandrakizay anay misaotra fa tsy misy mandrakizay azo antoka fa tsy ao aminao irery ihany ary misaotra fa ny fiainanay dia ho pelantananao ilay fiainana mandrakizay
ianao no efa tean'olona izany anay fa sokafo ny fonay andraisanay izany Andriamanitro. Tiasa variana eto amin'ity tany mandalo ity izahay. Tiasa variana fikitra amin'ity tany ity izahay. Aza vela ho variana eto fa isaina trany ilay mandrakizay fanamboarinao anay. Saotra noho ny mbola famindraponao aminay. Saotra noho ny mbola faharimponao aminay Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao irery ihany no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Izay koa namarina fandarina boky ilantsika tamin'ity androany ity mamy fotoananao amin'ny herinana indray. Afaka mbola mandefa sosikely ianao raha mbola tsy niraisika tato anatin'ny fandarina boky ilantsika ilay hira izay atolotrao. Ny ahafahanao mandefa izany eo ny RTL 033 14 79 208 033 14 79 208. Iantsona izy io tsy ndefa asana mesazy satria tsy ho araka akory ny amaly ny mesazy alefanareo. Ny antso amin'ny ora iantsona kosa amin'ny ora fiasana kosa fa tsy hoe amin'ny andro alabenao akory ny antso. Dia eo ihany koa raha ohatra hoe mandefa MP mety aminao ka ohatra hoe Facebook kosa mety aminao afaka mandefa avy hatrany mesazy ianao any amin'ny MP Voahary Hasina. Voahary Hasina VOAHARYTAHINA. Ho anao izay mety tsy naharaka ny fandarantsika tamin'ity anio ity afaka hitanao zany any amin'ny dia afaka hitanao zany any amin'ny YouTube Boki Ratsika. Fandarana any amin'ny YouTube Boki Ratsika. Sainty izao izay ny lohateny ilantsika tamin'ity androany ity. Mametraka antsika rehetra mba ny fahasoavan'i Jesosy Kristy hatrany. Natolotra antsika teo ny Boki Ratsika. Fandarany radio Voahary Hasina niarahantsika tamin'ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy Voahary Hasina.